Dia faly mitafatafa amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ny tenako. Mafana dia mafana aty Canada amin'izao fotoana izao ka dia mba manararaotra ny manolotra ny fandaharana eto amin'ny balcon. Ny resantsika anio zany dia mikasika ny mozika rapy izay niteraka resabe tokoa tato ato zany tato amin'ny tambazotra serasera Facebook tao ny nanaratsy ny rapy ary tao ihany koa zany ireo izay hoe nanazava ny fomba fijoroany zany amin'ny mozika toy ireny. Alohany itenenako ny hevitro momba ireny toe-javatra ireny zany dia mamela ahy ianareo zany hanome ny historika kely na ny tantara momba ny rapy eran'izao tontolo izao. Tamin'ny 1970 zany no nanomboka ny rapy ary tao amin'ny ghetto américain no nanomboany voalohany izany hoe izany ghetto izany dia tao no nipetraka ireny mainty hoditra mahantra ireny izany ary ny influence nitondra ny rapy zany dia ny reggae, ny blues, ny jazz, ny rock ary nahazo popularité zany rapy izany tamin'ny 1980. Rythme sy poety zany izay zany no ao anatin'ny rapy amin'ny teny anglisy zany de hoe rhythm and poetry, expression filazana ny sentimentny olona iray zany izay no voalaza ao anatin'ny mozika rapy. Amin'ny teny anglisy zany dia to rap zany hoe slang argot américain zany izy io izay midika hoe bavarder, blâmer, baratiner, izany hoe ilay karazana zany hoe mitantara ny zavatra izay tsy azoazony zany ny olona iray. Tamin'ny 1541 zany Enzo Gonçalves izay niresaka momba ny ataontsika hoe rapy io zany tamin'ny 1931 izy zany dia nanome an'io hoe verbe to rap io zany dia ny hoe prononcer vigoureusement, izany hoe rehefa misy zany teny tiana holazaina dia tenenina mafy dia mafy zany horetany horen-danitra. Tamin'ny 1980 zany dia nisy ihany koa zany ny définition nomena ny rapy dia ny hoe rock against police, izany hoe suite avy amin'ny rébellion ny jeune zany contre ny violence policière dia nomena an'izay définition zay zany ny rap hoe rock against police. Ny hip hop zany dia manaraka ihany koa an'io rap io fa ny hip hop zany misy hoe miaraka amin'ny dihy sy ny fomba fitafy kanefa moa zany zavatra rehetrarehetra izany dia ao anatin'ny ataontsika hoe mouvement culturel sy musical, izany hoe misy ny foto-kevitra entiny zany ny rapy. Iverenantsika mantsy zany ny hoe fanadihadiana zany mikasika an'io mozika io. Fantatra moa zany fa hoe ny tena namorona azy sy ny mpiangaly azy zany dia ireo mainty hoditra zany tao Amerika, Amerika ny mainty hoditra zany. Ny foto-kevitra izay nitondra azy zany tamin'izany fotoana izany ary mandraka ankehitriny dia miely eran-tany zany io rap io ary tsy ny mainty hoditra ihany no makasitraka azy sy ny miangaly azy fa na ny fotsy hoditra. Ny foto-kevitra zany izay ijoroany dia ny
fanehoana zany ny ataontsika hoe vetsivetsim-po na ny sentiment ny olona iray. Ka ny tena ventindresaka zany matetika ao anatin'io hoe mozika rap io dia ny fitantarana zany ny andavanandrom-piainan'ny olona izay voan'ny tsindry azo lena. Dia mazava ho azy fa ny akamaroany zany dia ny mainty hoditra zany no milaza ny vetsivetsim-pony, ao zany ny fitenenany ny resaka fanavakavaam-bolokoditra, ao ny fitenenany ny fanambaniana, ao ny fitantarany ny mampalahelo azy amin'ny tantaran'ny mainty hoditra amin'ny resaka fanandevosana sy ny sisa zany amin'ny sosiete. Ka tsy amin'izao fotoana zao zany tsy ny mainty hoditra ihany no miangaly azy io, fa na misy ihany koa zany ny fotsy hoditra izay manao, satria izay hoe milaza zany ny vetsivetsim-pony sy ny alahelony zany ny olona iray zany izay hoe raha tambatra zany dia hoe ao anatin'ny tsindry azo lenan'ny sosiete na ny phénomène d'exclusion izany na ny atao hoe fanavahana zany. Ka ilay fifamaliana tao amin'ny Facebook zany dia somary mampalahelo ihany, satria isika malagasy zany dia fantatritsika fa mbola ao anatin'ny kategorian'izany atao hoe miady mafy zany manoloana ny eran'izao tontolo izao. Miady mafy isika zany mbola ao anatin'ny fahatrana mangitsokitsoka zany ny 80% sika ao Madagasikara. Nisy zany ny mpanakanto OBOY izay hoe nahazo ny anaram-boninahitra zany ny amin'ny hoe mpanao rapy hoe kategoria zany international, tokony hitondra ny fiertentsika zany izay toe-javatra izay karazan'olona izay. Satria raha ohatra zany ka hoe resaka rapy no lazaitsika dia anisan'ny hoe anatina culture ny olona zany izay hoe voan'ny tsindry azo lena. Ka isika malagasy moa zany mieritreritra ny tenantsika zany hoe amin'ny kategorian'iza moa zany isika, satria misy mantsy zany ny hoe kategoria apetraky ny fotsy hoditra dia ny hoe izay hoe fotsy hoditra, ary ny sisan'izay zany ny azy dia ataony hoe personne de couleur, izany hoe tsy mitovy aminy zany raha eo amin'ny hoe fieverany izany ny kilasiny fahamboniana zany, araky ny eritreriny zany. Isika mainty hoditra ve dia anaiky foana zany an'izay hoe plasy nametrahana antsika izay. Isan'ny miady ho an'izany karazan-javatra zany ny hoe mpanao tononkira ao amin'ny rapy. Ny mpanao tononkira ao amin'ny rapy zany dia matetika hoe ankizy sahirana zany tany amin'ireo ghetto ireo Amerika ireo, ankizy sahirana any amin'ny banlieue parisien. Ary zay zany no hoe ohatrany hoe tonga de image zany omenan'ny rapy reny ry Jay-Z vadin'ny Beyoncé izay mpanefoefo amin'izao fotoana izao dia enfant de la rue reny tany États-Unis, tany amin'ny ghetto, ary dia lasa mpanefoefo amin'ny fanaovana rapy amin'izao fotoana izao. Aprisiana dia aprisiana ny fanaovana ny rapy aty Amerika Avaratra amin'izao fotoana izao, satria ao zany no mba misy ny ataontsika hoe zany hoe fanalan'andro ny tanora, izany hoe
mba aleo ny fanjakana zany izy mandeha mihira mitantara ny zavatra tsy zakany ary manao an'izay hoe karazana défoulement zay ao anatin'ny ara zany toy izay irenireny anao ny délinquance anao andeha anao ny sorte de criminalité sy ny sisa dia aleony zany mba mandeha amin'ny zavakanto na izany na tsy izany nefa dia maro ny tsy makatò ny rapy ary tsy azo anomezana tsiny anizaniza zany zavatra zany fa samy manana ny safidiny zany ny olombelona amin'ny style de musique izay tiany satria mazava ho azy fa ho maro koa ny fotsy-oditra izay tsy akafy ny rapy satria betsaka zany ny hoe fikritikevana zany ny fotsy-oditra ao anatin'ny rapy dia mazava ho azy fa raha ohatra ka averimberina aminao foana ny kritika sy ny fanaratsiana rehetra ny amin'ny endriny maro samihafa dia na dia marina raha ny zavatra lazaina ao anatin'ilay kritika dia tsy maintsy amin'ny maha-olombelona manohina ihany ny fonony maha-olombelona izay ka manana droit zany ny karazan'olona izay hoe tsy akasitraka ny rapy zany manana droit izy ny tsy ho tia an'io karazana mozika io manana droit koa ny olombelona rehetra ny fidy ny mozika izay tiany kanefa kosa zany tsy mahadakoro ahy dia ilay hoe fanaratsiana sy fanambaniana ny karazana mozika toy izao sy toy izao fa satria ny karazan'olona manao an'io mozika io dia karazan'olona toy izao sy toy izao karazan'olona mpifokarongony karazan'olona izay tsisy ilana azy eo zany mantsy no itoeran'ny diskussiontsika satria marina fa hoe tany amin'ny reo karazana toerana ny tany saiko teo reo zany ny nipoiran'ny rapy ary ny akamarozan'ny mpanao azy zany dia mbola avy amin'ireo toerana ireo kanefa kosa dia na tiatsika na tsy tiatsika dia mitondra ny identitéan'ny mainty zany io karazana mozika io ary ao zany no mba fitantarany ny zavatra marary azy satria dia tsy azontsika lavina ny fisiany ny fanavakavahambolon-koditra eratany amin'izao fotoana izao na amin'ny endrika amin'ny vatana na amin'ny endrika akolaka na amin'ireny hoe brutalité policière ireny ny famono vonoana fahatany ny ankizy mainty hoditra ny olona izay savasavaina eraky ny aéroport sy ny lalana ny passeport rehefa hoe mitondra volon-koditra mainty sisy afaka milaza zany fa afabela amin'izany zavatra zany fa ny mampalahelo zany amintsika mainty dia rehefa misy ny hoe tafita amina toerana anankiray zany mba miavakavaka kokoa noho ny sasany dia ny manambany ny sasany zany no vain-dohan-draharaha ny misozestime ny manitsana kanefa dia tadidio fa ny identiténao dia na hiteny inona ianao na hiteny inona na ho milliardaire ianao na ho inona na ho inona ny titre hoentinao amin'ity société ity dia izay ny identiténao ka ridicule be ianao raha vao hoe tsy te halala zany amin'izay identiténao zay ka na tsy mpakafy mozika rapy ara ny tenanao ny tenako aloha zany tsy de tena hoe manana tendance amin'io fa miaino aloha zany ny feokira sy ny rythme sy ny zavatra lazain'ny mpihira rapy dia hita fa zavatra marina ary
feo avy any amin'ny atom-panahiny tsirairay ny fijaliana izay eniny amin'ny fiainana andavanandro no tantarainy ao ka mampihetsi-po dia mampihetsi-po tokoa. Na dia tao ara hoe genren'olona ohatraohatran'izao zany no tian'izany rapy zany dia tadidio fa mitondra ny identitenao zay ka hitako hoe andeha crasher zarana muzika ohatran'izay zany kanefa ianao tsy fotsy hoditra dia hitako ihany hoe mba somary diso fipetraka satria raha vao mangozogozo izay identitenao zay naiza naiza andehananao, raha vao mangozogozo ny foto-kevitra entinao dia tadidio fa eo mason'ny fotsy hoditra ianao dia sisy lanjany. Izany no foto-kevitra izay hoe tiako ampitaina ato amin'ny boky izay nosoratako, ny livre vert du bonheur, izay misy ny karazana vahaolana ho antsika mainty hoditra. Satria izay no remarika no tenenin'ny fotsy hoditra rehetra izay namaky ny boky, 99% ny vanty tamin'ny boky aloha hatramin'izao dia fotsy hoditra daholo ary dia nanome compliment daholo ireo karazan'olona ireo hoe sampany nisy mainty hoditra nanoratra momba ny bonheur ary nanome vahaolana. Izay zany aloha dia tsara ho mariatsika. Fa satria mantsy hoe raha ny ao anatin'ny rapy aloha izay hoe tsy afaka mihitsy aho andeha androra na hiteny zavatra ratsy momba ny rapy. Fa marina fa ny rapy dia fitarainana rano fotsiny aloha ny ao ary ilaina koa nefa ny filazana ny marina mba ahatonga ny olona ho tonga saina hoe ay misy zavatra ohatran'izao tsapan'ny reto karazan'olona reto. Fa satria raha ohatra koa ianao anie tsy miteny dia eritreretiny fa tsy takatrao zany ny karazana atson'izay rehetra izay atao anao amin'ny andavanandro, eritreretiny fa tsy takatrao zany satria ianao dia tadidio fa misy foana ny préjugé amin'izay hoe mahamainty hoditra anao zay. Ka ato anatin'ny boky izay nosoratako dia nahatonga nanoratra ny hoe livre vert du bonheur dia satria nisy an'ilay hoe film mitondra ny lohateny hoe le livre vert izay hoe tantarana pianista mainty hoditra iray izay mpilalao piano matanjaka dia matanjaka izany ary tena tao anatin'ireny atao kalazalahy ireny zany tamin'ny fotoanan'ny fanavaka vahabolon-koditra. Kanefa dia nanao izy zany cancer hoe fampisehoana tany amin'ireo hôtely vaventy 5 étoiles tamin'izany andro zany izay hoe fotsy hoditra daholo no spectateur izany ary dia nikuizana tokoa izany dans sur les izany tamin'izany andro zany. Inona nefa ny zavanitranga dia rehefa vita ny cancer dia asaina mandeha izy zany misakafo any amin'ireny hôtely ny mainty hoditra ireny izany hoe hôtely mahatrahatra zany tamin'izany andro zany dia asaina matory izy zany any amin'ny hôtely ny mainty hoditra. Tsy natanjaka mihitsy ny mainty hoditra tamin'izany andro zany. Dia ny soferany izay fotsy hoditra italiana zany no mahazo mihinana ao amin'ny hôtely 5 étoiles izay nanaovany ny fampisehoana ary ao no mahazo matory. Etoko ampieritreretana antsika maty zany zavatra zany hoe mbola manjavona ve izay fomba fanao izay amin'izao fotoana izao sa mivadika fotsiny zany amin'ny hoe mba atao amin'ny fomba diplomatika ny fanavahana zany amin'izao fotoana izao mba tsy atao miarihary fa nefa dia
ny humiliation tatakan'izay zany mbola mandeha foana ho anao izay milaza fa makafy ny Chopin sy ny Beethoven sy ny sisa dia anao zay zavatra zay tsy misy mandahany zay ary tsy misy manakihana anao amin'izay fa azarorana ny rapy izay mitantara ny fahorian'ny vahoaka mainty hoditra tahaka anao, tahaka atsika, azandrorana fa na mahay aranao ny Chopin sy ny Beethoven sy ny sisa dia anao zay fa tsy anao io, tsy mitondra ny identiténao io fa akafizo manginginao zany mozikanao fa azasiana hoe mozika ambony sy ny mozika ambany satria io dia samy manana ny safidiny ka isan'ny zavatra izay resahana sy anabeazana eto amin'ny zany forêt santé dia izay hoe toetsaina hoe ambony ambany, ny zavatra toy izao sy toy izao dia ambony ambany, ny toe-javatra rehetra dia mety misy ny olon-dratsy ao anatiny, mety misy ny olo-tsara ao anatiny ka na ny mpanao muzika rapy dia mety misy olo-tsara ao ohatrandry MC Solara izany ange dentiste zany mainty hoditra tao Frantsa zany nalaza zany MC Solara izany ny kritikena moa izy tamin'izany fotoana zany hoe musique de la haine kanefa moa izay ange le fandehan-javatra rehefa mba mitaraina ny voailika zany dia lazaina foana fa hoe olona mpilaza haine, olona izay betaraina, olona izay mialina ny saranga ambony zay foana nge ny fandehan'io zavatra rehetra io fampieritreretana atsika zany zavatra rehetra izany mbola tsy afaka tsika matoa farany eran'izao tontolo izao ka izay mba mitondra ny anaram-boninahitra dia mba omeo voninahitra fa aza tsaraina amin'ny zavatra toy ireny. Ny tenako manokana dia Betsileo avy ao Fianaratsoa misy ny mozika zafindraony izaho dia tsy mpanao zafindraony ary tsy hoe mpihira zafindraony na hoe dia tena hoe fanatikan'ny zafindraony kanefa izaho tsy androra amin'ny zafindraony sy ny mpanao zafindraony hoe dia ianareo dia tambanivohitra, ianareo dia mpihina paraky, io dia mozika ny tambanivohitra. Tsia tompoko, tsia manaja dia manaja ny zafindraony ny tenako amin'ny maha Betsileo ahy. Zany zavatra zany mila fantatritsika daholo zany satria izay le toetsaina mangozozo izay mbola anambanin'olona tsika mainty hoditra izay hoe tsy mipetraka amin'ny personnalité tsika izay ary tsy mirahina, tsy mifanohana fa dia mifanapepo, mifanitsana. Mbola mila ezatra ka lavidavitra izany zavatra rehetra izany, mbola mila ezaka. Ny sinoa efa tonga saina, ny karana efa tonga saina ny amin'ny zavatra toy izany, ny jiosy mitambatra izy manana ny foto-kevitra ijoroany ifandovanjafiafy izay tsy manaiky ho ambaniana sy ho hitsaky tsara ny Occitan. Tadiditsy izay zavatra izay
ka mahatonga azy anaja an'ilay firenena izay tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe pays émergent amin'izao fotoana izao. Noho izay fifanohanana izay, misy ny zavatra izay hoe vitan'ny fotsy hoditra fa hoe tsy vitan'ny firenenao, ka na tianao na tsy tianao, ny identiténao dia ny volon-koditra io ary ny tanindrazana misy anao, na ho mpanefoefo anao aty, na inona no ho asanao aty. Zay mantsy ny antsika dia ny mifampisozisozy, mifampisozy estime, mifanitsakitsaka, kanefa ho aiza moa amin'ny fotoana farany. Amin'ny fotoana farany dia ny samy mainty ihany ene no mifandevina e. Tsetsatetsa tsy aritra ny ahy izany a, dinio lalina ny zavatra rehetra izay resahana eto amin'ny Jeanne Forêt Santé, fa mbola ezaka goavana de goavana ny fanentanana antsika mainty hoditra ho any amin'izany hoe tena fampandrosoana tanteraka izany. Zay tonga ery ambony dia tsy tia lala intsony ny ety ambany, fa dia manesoeso azy. Zay no antom-pisian'ny Jeanne Forêt Santé eto, tompoko lahy sy tompoko vavy, ny fanentanana ny mpiray tanindrazana hiakatra. Fitana nomena eto fa tsy trondro. Dia toy izay no azo natolotra anao anio. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.